ankafaliana atrany no iarabana antsika tsirairay avy izay manaraka n'izao fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao zao a larana fa 80 amin'izao alahady fa 17 ny volana janoary zao manonona ny fiadanana sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo a ho amintsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandarana zao a naizanaiza misy atsika na ny eto Madagasikara zany na ny any ampitan-dranomasina rehetrany vaovao indray ny taona ary dia isorana ny tompo fa noho ny fahasoavany sy ny famindrapony no tsy nalany ritratsika tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra zay tao anatin'iny taona 24 iny dia maro ny zavatra ny ainana maro ny zavatra ny lalovana ny sedraina ny tompo nefa dia teo tanatin'izany rehetrarehetra zany ary raha fehezina le izy dia azo lazaina amin'ny tenin'Andriamanitra amin'le Romanina 9:20 hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra ho an'izay rehetrarehetra tian'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia sekoly nitondran'ny tompo antsika ny taona 24 iny nampianariny zavatra maro nampianariny tamin'ny fanetretena nampianariny ny amin'ny fahonoana tena nampianariny ny amin'ny fandeferana ny fitiavana nampianariny amin'ny finoana nampianariny amin'izay rehetrarehetra lalany zay lalana mitondra makany amin'ny fiainana lalana misaina ny zavatra any ambony ary tsy mifikitra amin'ny zavatra etỳ tany dia isaorana anazy fa izy no tantana izy no nompo ary dia irariana mbola hitantanana sy ombany antsika indray amin'ity taona vaovao ty na izitsika na iza na aitsika na aiza dia zay fikasana tsara rehetra any amintsika rehetra any dia ny tompo no hatanteraka azy ary izy dia ampitoetra ny fiadanana eo anatsika amin'izao vanandro zao atsika dia vaninandro sarotra zao ary Jesosy moa dia niteny hoe eto amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matoky fa izao efa naharesy zao tontolo zao ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe aza manana amin'inona na amin'inona fa aoka ny fivavahana sy ny tifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra reo ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra no iaro ny fonareo mila rova ny fotsika io ary dia fiadanan'Andriamanitra no miaro an'io ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ozy izy miaro ny fonareo ao amin'ny Kristy tompo dia zay nirariana amintsika hoe naoviana dia mba anana an'izay fiadanana avy amin'i Jesosy zay tsika anana an'izay fitoniana zay Jesosy efa nilaza ihany koa tao filazany tsara antao hoe ny fiadanako no omeko anareo ny fiadanako no avelako anareo tsy taka ny fanomeny zao tontolo zao zany hoe zao tontolo zao koa manome ny fiadanany fa fiadanana mitondra fahoriana fiadanana manalavitra an'Andriamanitra fiadanana manohatra an'Andriamanitra ary fiadanana tsy azo maimaim-poana fa misy tambiny misy zavatra takina aminao zay andropaka ndray arany tena hoe fiadanana ao anatinao fa Jesosy Kristy dia laza hoe ny fiadanako no omeko anareo fiadanako no avelako anareo dia ho amin'ny tsirairay avy ane zany fiadanana zany ho amin'ny tsirairay avy zany fiadanana zany ka nanan'izany fitsarana zany sika amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro rehefa miditra ao amin'ny Jesosy amen ny zavatra maniry ho zaraina raha miandony taona dia hoe tia napetraka mihitsy sika ao amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe ny fomba fisainana zay sitrapon'Andriamanitra amin'izao vaninandro enantsika izao ary tsy hoe amin'izao vaninandro enantsika izao ihany fa ho an'izay rehetrarehetra any Kristy Jesosy ho an'izay manaraka ny tenin'Andriamanitra dia ny toe-tsaina takin'ny tompo amintsika dia toe-tsaina misaina ny zavatra any ambony ohatra zao rehefa namaky ny Kolosiantsika 4:7 dia hoe saino ny zavatra any ambony mievera ny zavatra any ambony katsao ny zavatra any ambony le saina zany ina moa le zavatra any ambony io ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany ny fahamasinana ny tahotra an'Andriamanitra ny paradisa Jesosy Kristy ilay mpanjaka n'le zavatra any ambony tena hoe isaina sy fantoka amin'i Jesosy ary tiana zaraina manokana ny androany amin'ity hoe fisainantsika ity amin'ity taona rehetrarehetra ity zao koa lazay ten'Andriamanitra ny amin'ny Salamy voalohany any hoe sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy le fisainana zany tena mila mipetraka araka ny tenin'Andriamanitra Romanina 12 dia milaza hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina amatarana ny sitrapon'Andriamanitra zay tsara sady kasitrarany marina inona ara le toe-tsaina tiany tompo apetraka efa fantatsika mety zao koa tsika vao mahalala azy fa apetraka amintsika ny teny dia arakaraka ny tsirairay mandray azy hoe misy tena hoe fanamafisana zay efa voaray misy tena hoe fanokafan'ny tompony masony ary fampianaran'ny tompo azy ao anatin'izao minitra vitsivitsy zao raintsika avy hatrany any ary ny Hebreo 13:10 Hebreo 13:10 ny andininy fa 5
hebreo toko fatelo ambe folo ny andininy fadimy aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo fa mianina am'izay anananareo fa hoy izy izao tsy andao anao na afoy anao akory veriko any izao tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory de sa manao sika hoe Jehova ny mpamonjy ahy ka tsy atahotra aho inona no azon'olona atao amiko ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fomba hitondratsika ny fiainantsika zany a Jesosy no avelantsika hitondra ny fiainantsika fa Jesosy no avela iaina ny fiainany amin'ny alalantsika le fiainan'ny tompo zany a no miaina amin'ny fiainantsika isan'andro ary dia miaina araka ny tenin'Andriamanitra tsika ny fiainan'ny tompo a no velona ty anatsika ary de ny fanamasina no mibaiko atsika amin'ny hetsika amin'ny fisainana amin'ny fitondrantena amin'ny fiainana rehetrarehetra ary fampianarana mipetraka androany de zay aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo a fa minina am'izay anananareo fa hoy izy izao tsy andao anao mihitsy na foy anao akory de sa manao hoe isika Jehova ny mpamonjy ahy inona ka tsy atahotra aho inona no azon'ny olona atao amiko ny vola de ilayntsika ny fiainana isan'andro anandro amin'ny fivelomatsika manana ny antsona hoe filazantsika azy moa zany de manana ny sarotritsika isan'andro a isam-bolana manana ny zavatra rehetrarehetra ilaina zay mila vola zany hoe isan'andro dia misy an'izay hoe vola zay ampiasaina ivelomatsika fa itsika tsy napetraky ny tompo ho andevon'ny vola na mpanompon'ny vola fa ny vola de apetraky ny tompo ho ampiasaintsika araka ny sitrapony ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe aoka tsy amin'ny fitiavam-bola Jesosy Kristy dia nalaza mihitsy hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo tsy mahay manompo an'Andriamanitra ianareo na Andriamanitra tianareo na ny vola ny tomponareo le hoe mamona de Andriamanitra ny vola fa ny tompo de niteny mihitsy hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo miasika marina fa miasitsika fa miasitsika miandry karamitsika amin'ny faran'ny volana na miandry karamitsika isan'andro miasitsika mba azona tambiny azona vola ary ny tenin'Andriamanitra de miteny mihitsy aloha hoe zay tsy miasa aoka izy tsy hinana zany hoe ilaina zay mipetraka tsara mihitsy zay hoe tokony miasa ny tsirairay avy a Petera moa de Paul moa de niteny any amin'ny epistily any hoe zay tsy miasa ozy izy de aoka hiasa am'izay mba hivelomany a sy hanomezany zay tsy manana ilaina mihitsy zany ny miasa mba ahafahana mahazo vola fa tsy ho amin'ny fitiavam-bola tsy ho amin'ny sainana ty vola misy fetrany zany io misy fetrany io tompo mahita ny fotsika tompo mahita ny ao an-tsaitsika fa be da be ny olona atao anatin'izay fitiavam-bola zay atao anatin'ny baibola tena hoe nidiran-doza ny fiainana ary zavatra tena toroina amitsika de ny fampianaran'i Jesosy Kristy a ny fampianaran'ny Paoly eto a de milaza hoe mianina am'izay anananareo zany hoe mahaiza mifaly am'izay misy mahaiza mianina am'izay misy fa raha vao misy an'izay fitiavam-bola fitiavakarena fitadiavana be izay tsika ho adintsika io fanjakan'ny lanitra io ho adintsika io fahatsorana io ho adintsika io fanomponana Jesosy Kristy io fa lasa mifatoka be antsika mifatoka be amin'ny fampiroboroboana fatoka be amin'ny fampitomboana fatoka be amin'ny fananana hoe ahoana indray nataoko ampitombo an'ity vola ity ahoana indray nataoko asoko an'izao vola zao ahoana indray nataoko azona an'izao rehetrarehetra zao mba afahako mahazo an'ity sirisiri fa ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo misy tenin'Andriamanitra mbola tiako vakiana ato amin'ny Timoty voalohany toko fahenina Timoty voalohany toko fahenina andininy fa-valo Timoty voalohany toko fahenina andininy fahenina de zao no voasoratra fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra omban'ny fianinana petraka indray zany hoe le fianinana mianina am'izay anananareo izy izy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra omban'ny fianinana fa tsy nitondra na inona ho am'izao tontolo zao isika ary hita fa tsy atondra na inona iala fa raha manan-kanina sy fitafiana isika de aoka hianina am'izany io zany le toetsaina hoe miaina amin'ny fahatsorana e zavatra misy am'izao tontolo zao zao mivaninandro ianatsika zao janoary 2024 zao taonjato ianatsika zao de taonjaton'ny ataoko hoe fangoronana mirona am'izay le fiarahamonina mitady manorina maka mampitombo maka ary misy an'izay etaeta hanana zay foana ary ao anatin'le etaeta hanana tsy vitany hoe etaeta hanana fa tsy mety afaka le etaeta fa miakatra
miakatra foana ary zay le zavatra anankiray aveo lasa hidirany ota aveo a lasa misy fitsiritana lasa misy filandratsy lasa misy firearehana lasa misy fieboebona lasa misy fankahalana sy fialonana sy ny zavatra maro samy hafa no ninona no le fitiavam-bola no le fitiavakarena ho an'ny zanak'andriamanitra ho an'ny kristy jesosy kristy ho an'ny kristy jesosy dia tsy tokony ho tononona amin'ny akory tsy tokony ho resahanao anatin'ny fiarahan'ny mpino akory zany resaka fitiavam-bola resaka fitadiavana fampiroboroboana fitadiavana lava zany fa manana fahononana manana fianinana zao ny voalazany fa raha manakanina sy fitafina isika dia aoka ianina amin'izany eo fotsiny zany hoe anina sy fitafina zay na tonga jesosy ny teny any amin'ny filazantsara rehefa nanambara ny fitoriana tao atendrim-bohatra izy hoe aza manany amin'ny anina aza manany amin'ny osotrona zay ihany aza manany amin'ny anina aza manany amin'ny osotrona fa ny tompo a malala an'izay ho atsika tsika sarobidy a tsara lavitra mihoatra lavitra noho ny voromanidina tsy miasa tsy mijinja tsy mamoly fa ny tompo a mampitafy azy ny tompo a mikarakara azy mihoatra lavitra no reny tsika ozy izy tsika mihoatra lavitra noho ny voninkazo a eny azaridaina fa na solomona ro izy a tsy nitafy tsara tahaka an'ireny nyreny nefa ozy izy zay eny an-tsandro any a dia ho atsipy any anafo rapitso a no ampitafiny salava zany tsy mainky ava ianareo eo zany eo am'izay zany hoe inona zany natao solony zay natao solony zay raha isorona fotsiny izy hoe aza ty vola raha isorona fotsiny le izy hoe manana fianinana de tsy ampy zay tsy feno zay fa ny vahaolana aseho de zao fenoy an'le jesosy ny fiainanao afenoy an' jesosy ny fiainanao a fenoy ny fanamasina ny fiainanao fenoy a lay tenin'andriamanitra ny fiainanao zay mampafantaranao ny sitrapon'andriamanitra ka mahatonga anao a aniry ny zava-panahy aniry ny fitiavan' jesosy ao anatinao mandrakariva ary ikatsaka ny anaparitahana ny fanjakan'andriamanitra ary ho tonga aminao le vavaka nampianarin'ny tompo le hoe ho tonga ny eny fanjakanao tonga ny eny fanjakanao atao am-poko tonga ny eny fanjakanao mitokantrano ho tonga ny eny fanjakanao amin'ny firenena ho tonga ny eny fanjakanao am'izay rehetrarehetra misy a satria izao fanasina sy fahazavana fahavolombeny jesosy kristy tompo zany hoe le fitiavam-bola zany a ialana iny amin'ny anaran'i jesosy fa ny fitiavana an' jesosy ny tena atao am-bahana fitiavana ny fanjakany sy ny fahamarinana ny tena atao am-bahana fitiavana ny anao ny sitrapony ny tena atao am-bahana ka so amin'ny fitiavan-tena ntsony a raha tahin'ny tompo ahako amin'ny resaka vola amin'ny resaka fananana sy ny arena dia zao ho fanomezana ambonahitra an' jesosy kristy zany a hoentiko hitoriana ny filazantsara anaparitahana ny fanjakan'andriamanitra anoanana andreo izay miasa ao anatin'ny sehatra ny fitoriana filazantsara marina entiko hikarakarana andreo sahirana ny kamboty ny mpitondra tena ny mpanano-tena ny sahirana rehetrarehetra mba anaovako tahiry soa any an-danitra ary azoko ny valim-pity any an-danitra de to isaka le ten'andriamanitra atao amin'ny timoty teo andiny ny fahasivy ary izay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fakapanahy izay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fakapanahy sy fandrika ary ny filana maro fakapanahy fandrika filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandetrika ny olona amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana tatsika am'izany mahery be zany tenin'andriamanitra zany tena misy fiatraikany mihitsy le hoe zay maimay tahanan-karena latsaka anaty fakapanahy fandrika filana maro tsy misy antony mandratra mandetika ny olona ho amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana ratsy be zany zany hoe tsy ho ao anatin'izay tsika ary ny fitoriana dia tokony hifantoka amin'i jesosy sy ny azo fijaliana ny fahamasinana ny tahotra an'andriamanitra ny fiverenan'i jesosy ny fikasahana ny zavatra any ambony ny momba an' jesosy ray manontolo fa tsy resaky zavatra ny tany mifantoka amin'ny volamena sy ny vola fotsy sy ny zavatra zay noariana fa mifantoka amin'ilay bahary andiny ny fahafolo fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra koa ny sasany zay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny ala elo be manindro tena zany raha anatin'izay fitiavam-bola zay ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ny sasany zay fatra-pitady zany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana mampiala amin'ny finoana io fitiavam-bola io fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetrarehetra fatra-pitady ianao a voavily ianao ny ala tamin'ny finoana tsy vitany hoe ny ala tamin'ny finoana fa nanindrona ny tenanao tamin'ny ala elo be mitondra makany fahaverezany zany ao anatin'ny asan'ny apôstôly toko 10 nisy an'ilay atao hoe Ananiasy Safira Ananiasy Safira dia anisan'ny fiangonana anisan'ny mpiambana atao amin'ny fiangonana tamin'ny fiangonana voalohany ny fitondran'ny fanahin'ny fiangonana tamin'izany fotoana dia tsy nisy ory intsony tsy nisy malahelo intsony ary tsy hisy tanana be intsony fa nitovy a
izy ireo zay nanana be a nanomea ary zay tsy nanana nahazo rehefa avy eo namidy ary ty tany a ny Ananias Safira rehefa namidy n'le tany a rehefa tonga teo amin'ny apôstôly izy nitondra ny vola nitondra ny vidy tany de tsy le tena vidy tany nataony fa nasiny nangalany ho anazy fantatry ny fanamasina zay ary nampahafantariny fanamasina ny Petera ary izy mantsy ny Ananias Safira hoe tsy io ny vidin'ny tany fa tokony tena le vidiny no teneninao nitondra fahafatesanao azy ireo zany fa tonga de maty teo ny eo izy ireo ary tena hoe nandainga tamin'ny fanamasina tsitrang'Andriamanitra zany hoe lainga sy fangalaram-bola sy fanodikodonam-bola zany misy anankiray indray any amin'ny mpanjaka faharoa any inamana zay nidiovina le tao anatin'ny onjordana tamin'ny alalan'ny toro lalana zay tao amin'ny Elisa ary nisy le mpanompon'Andriamanitra mpanompon'ny Elisa Geazi rehefa tonga namana ka voadio tamin'ny boka ny abokany dia nanome fanomezana ho an'ny Elisa fa Elisa nandaha raha verina koa Andriamanitra hoe izaho tsy handray satria tsy voavidim-bola ny fanadiovana tsy voavidim-bola ny famonjena ary maimaim-poana nandatsahana azy tao Jordana sy ny alany tao takizay koa tsika hoe maimaim-poana ny famonjena maimaim-poana ny filazantsara maimaim-poana zavatra rehetra tsy voavidy vola ny filazantsara tsy amidy vola ny famangina olona tsy amidy vola ny fametrahan-tanana amin'ny olona tsy amidy vola ny fitoriteny fa maimaim-poana zany rehetrarehetra zany de tsy nandray Elisa fa rehefa avy eo hoe Geazia nandeha ny azakazaka nanenjika an'ireny namana sy ny mpanompony rehetrarehetra reny de niteny hoe nitendray namana hoe nitendray Elisa hoe omeo ndray le vola fotsy sy hoe le volamena de nomena azy zany fa vao tonga teo niverina anakao amin'ny Elisa Geazi de tonga de fantatry Elisa hoe niverina tany amin'ny namana ianao ary de naka ny arena tany ianao naka ny vola fotsy naka ny volamena ianao sy ny fananana tao de hoy Elisa mantsy ny Geazi hoe mofo fotoana tokony akana vola ve zao mofo fotoana tokony akana arena ve zao indro miraikitra aminao ny abokany namana ozy izy ary miatra amin'ny taranaka ao rehetra zany inona natonga zay fitiavam-bola de lasa mampisy abokana aminao abokana lasa miditra trosa amin'ny zavatra tsisy antony zavatra tsy ilaina lasa miditra trosa amin'ny rendrarendra amin'ny zavapoana lasa mamorona zavatra zay tsy nydadavin'i Jesosy ho atao ary lasa ao anatin'izay tena misy ny bokany trosa mihitsy rehefa jerena hoe inona le trosa rehefa jerena le izy de zavatra rendrarendra fa zavatra dadaviny tompo hanina sy fitafina de zay anankiray zany zay anankiroa zay ao anatin'izay koa nisy an'ity le anankiray ity iza koa ty anankiray ty iza moa ty anarana amin'ny asan'ny apôstôly ty Simona le mpanao ody rehefa nibebaka de natao batisa fa rehefa avy eo nahita ny mirakla rehetra nataon'ny Petera de niteny hoe mba hametrao tanana koa ty ny vola metrao tanana koa fa rehefa mba mametra tanana amiko nareo de tena anao mifagagana ohatr' zao koa de ozy Petera hoe vereza aminao mba mivolanao fiverinao fa voavidy vola io fahasoavan'Andriamanitra io vereza ianao mba mivolanao io resaka vola io zany ry havana ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny asan'Andriamanitra aoka tena anana fahonona tena aoka andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fivavahana ty fitoriny ity tsy resaka hoe te azo vola de andeha hivavaka te azo vola de andeha hitory tenin'Andriamanitra te azo vola io business tsara de ndao hitory ndao hiditra mpanompon'Andriamanitra tsy zany io fa tena hoe mangetaeta ny filazantsara ny olona mangeta délivrance fanafahana fanasitranana mangetaeta famonjena ny olona ary zany natson'ny tompo am'zany de izara maimaim-poana hitory maimaim-poana mahafinaritra be ny tenin'ny Paoly any anatin'ny asan'ny apôstôly toko efatra amin'ny roapolo any hoe tsy naniry vola fotsy na volamenan'olona ahako fa ny tanako no ny asa andromanalina mba hivelomako sy za miara-miasa amiko rehetrarehetra ary fahako mitory ny filazantsara rehefa avy eo izany ny atao hoe filazantsara izany ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra izay tsy miasa aoka izy tsina fa tena hoe tsy ho fanirina vola fotsy nge ty fitoriana miomana amin'Andriamanitra ao ty tsy ho fanirina volamena ne ty fitoriana miomana amin'Andriamanitra ao ty tsy ho fanirina fananana avy any amintsika ane zao fa fanirina hoe ny fotsika tafahavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy fanirina hoe afaka amin'izay ota mangejantsika isika fanirina hoe de tena hoe afaka maizintsika fa tonga ao amin'ny mazava lehibe ny fanirina de tafahoana amin'i Jesosy Kristy marina ary mandeha amin'ny fahamasinana mandeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra afaka amin'ny fahotana fa vonona manao sitrapon'Andriamanitra ary ny vola ny fananana zay omen'ny tompo atsika de hoentina nomezam-boninahitra azy zany entina isaorana azy zany hoentina anaovana ny sitrapony zany hikarakarana andreo sahira fa aoka tsy ho amin'ny fitiavam-boly tsika be da be ny manadino ny mpanompona be da be ny manadino ny fanompona be da be ny manadino ny asan'Andriamanitra be da be ny manadino ny fandehanana fahatsorana sy fitiavana an'i Jesosy no le fitiavam-bola no le fitiavana azy zao arena izao ary lasa entiny le arena entiny le vola fa tsy ny vola ny tompontsika fa isika de mpanompon'Andriamanitra ary ny vola dia manompo asaina manao ny sitrapon'Andriamanitra tapitra ny fotoana
efa 20 minitra angamzay fa de zay aloha ny amty voalohany taony tsy zany hoe tena mefaindrena ine Jesosy amin'ny fitantanam-bola, amin'ny mefaindreny Jesosy amin'ny fampiasana ny vola, amin'ny mefaindreny Jesosy mba tena anana fahonona teny tsika ary tsy andanindany vola amintsisy antony fa be da be ny sahirana, be da be ny mila fanampiana mba hijery an'ireny tsika. Be da be ny sahirana tsy andanindany vola amintsisy antony koa am'rendrarendra sy ny rehaka momba zao fiainana zao fa tena hoe ampiasany zany araka ny sitrapon'Andriamanitra. De mirary ny fahasoavan'ny Tompo amintsika tsirairay avy a. Matsiaro antsika mbavaka misaotra ny amin'ny fanohanantsika tsirairay ambavaka, misaotra ny amin'ny fampahiresana. Zay koa dia vonona mandrakariva ho amin'ny fitoriana filazantsara ary ny fizarana ten'Andriamanitra maimaim-poana amintsika tsirairay avy a. Voninahitra dia ho an'i Jesosy, fiadanana, fitsarana amintsika tsirairay avy. Halleloia. Amen.